katrokany amin'ny valora riva tokony lasa tokovavy manatra ny arahaba omba pirarintso tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny fampalalambo avao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra matv anasananao ihany koa ny anaraka izany hatramin'ny farany resaka mandeha makasika ny fanendrena prime ministre ny fitsanganan'ny gouvernemanta isan'ny entina amintsika zany eo ihany koa ny zavanyseho teny ambohibao teny amin'ny rendranomamamba nafatesana tovolahy kely iray ary ny akon'ny vavaontsy fandripahalemana avy eo anivony zandarmary pirenena ny tafatampanao gazety ny filoha-pirenena tamin'ity andro androany ity teo anivony lapam-panjakana atao iavoloha tao nandritra izany moa no nitondran'ny fomba fijeriny ny fiaonany teo amin'ny tenany sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha andriamatoa andro nirina rajoelina eo ihany koa ny mahakasika ny fanendrena prime ministre mitondra ny tato-baovao Marco Antoine Misarany Stéphane Razafy-Mandemby. Ny momba ny fanamarina toeran'ny fitondrana no voto atandresaka izay mifampiresan'ny filoha-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety io maraina io. Nasian'ny filoha-pirenena resaka ihany koa ny fifampitahan-kery ara-politika eto amin'ny firenena ankehitriny ary indrindrindrindra ny fahandendrena ny prime ministre. Ny anisan'ny voto atiny moa dia nametrahako hoe mila izay fahamarina toerany ny fitondram-panjakana rehefa te hampandroso ity firenena ity isika zany ka ny fahamarina toerany izay dia fametrahana ihany koa ny fiantsoana ireo hery rehetrarehetra izay afaka miaraka nohona ny filoha-pirenena ary izay inge le foto-kevitra amin'le hoe majorité présidentielle iny tsy isanavahana mihitsy iny fanrehetrarehetra ka raha ny zato isan-jato ara moa afaka niaraka tao manindona fa tsy zay ve ny zava-dehibe eo amintsika sady endriky ny fihavanana zany no endriky ny tolo-tanana zay omeny rehetrarehetra ho fampandrosoana ny firenena tsy tokony isy faniliany io foto-kevitra nge iny nataoko iny zay le razaiko teo foto-kevitra nge hoa le hoe ny anangonana ny rehetra arak'izay azo atao amiko tsy misy hoe tiany resy tiany maresy izy iny fa dia hoe iny ny taratry ny demokrasia aloha zay hitantsika ary mandroso ny demokrasia raha ohatra angamba iny hoe ny anankiray nahazo zato isan-jato dia ho gaga angamba ianareo hoe ohatray zany nge nefa tsy lety tamin'ny teo aloha le hoe tarihana hoe filoha-pirenena mihitsy no manao an'izao dia lasa ny daholo ny rehetrarehetra zay lefa tsy mety mbola hojereny zay zavatra zay mbola ny eo amin'ny assemblée ara moa zao mbola voafidy ny omaly ny filoha zay arabaiko manokana eto moa zany Ramatoa Razanamaso Christine ary ny fahalan'iny dia erabana manokana koa ny vehivavy rehetra satria iny no ahitana taratra fa dia manana ny anjara toerany vehivavy eo amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena manana anjara toerany vehivavy eo amin'ny raharaha ara-politika zany ka vita iny raha tsy diso androany ny fametrahana ny birao dia mandeha mendalana ihany zavatra rehetra. Tao anatin'izay resaka natao tamin'ny mpanao gazety izay no nanamafisana filoha-pirenena fa efa mandray ny andraiky ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao manoloana ny fanondranana andramena. Nisy hono nambara ny fisamborana ireo olona voaroaroa tamin'ny fanondranana andramena amin'ny farany herinandro teo.